faly miarahaba ny vahoaka ny Fort-dauphin, dia faly miarahaba ny mpiara-miasa rehetrarehetra izay androany ny hesika nataonay fagnampiana ireo marefo Fort-dauphin, dia amin'ny alalan'ny fizara-sakafo an'ny marefo misy critère moa tena hoe nitadiavinay agnatiny ao hoe sahirana, jamba, kilemaina, maromaro zany critère ao, da izy aby androany avy eto androany tiky. Dia sy association zahay sy antoko politika fa olo sotra, Fabrice Magnarako da zay Morivaly zany eritseritsy an'ny fagnampia ny olombesika marefo ato Lagnaro eto, da androany ny tanteraky izy androany, da isaoragny fiaraha-miasa amin'ny commune urbaine izay tarihin'ny Andriamatoa maire Andry ato, tena isaoranareo nagnome antsika tragno andala ny fiaraha-miasa amizao dia tena manantena fa hisy fiaraha-miasa soa miaraka amin'ny ben'ny tanàna ny commune urbaine Fort-dauphin, dia tena isaorana ny monsieur le maire fagnafianany fampiasagnanany vahoaky amin'ny sakafoanana androany. Misy firy eo zany ireto vahoaka zay sokajianao marefo reto? 520 ny nanombohanay anazy zao, da fa hita sy mihita zay ngany mba ho maro ny ho azosika neto da miankina amin'igny atagnana avao koa, da manantena zany hoe mba ho maro ny mpiara-miombonatoky da mba mihita sa koa ny isan'ny olo lanay. Da zahay sy misy olo manolo sanay olo igny fa da tena zahay misy mandeha agnarabe egny magnenty an'ireo, mandeha tegna tokotany agny, tena magnenty ny situation-nereo amin'ny tragno mihitsy hoe kaitony tena situation tena mila an'le fagnampiana izy, fa tsy hoe fa lista omenanay fa tena hoe tia mihitsy zany hoe tena olo tena mitadiana an'le fagnampia zany ireo. Ankoatran'ity hetsika androany ity, mbola isy hoe zany efa misy drafitra matipaika hoe anohizana an'le hetsika isan-kerinandro sa isam-bolana? Ny tena tanjonay zany dia hoe mizara sakafo isan'andro, dia amin'ny herinandro io zany zahay tena manao isan'andro, da amin'ny herinandro zany zahay manao 3 fois par semaine, da ny tena matetiky zany izy da hoe intelo isan-kerinandro, dia misy avao koa ny fizara vary na menaky na mety labougie zay tena tadiavin'ireo an-tragno fa mety misy tsy mana-koragna ilany da mety hoe hizara petrôly satria mba ampiasana amin'ny zero kapoaka igny tsy alalaka amizay ny fa tena haharitsy zany fa tsy raha mandalo, tena apetrakinay haharitsy satria ny fagnampia zany mba mila mametraky raha maharitsy fa tsy hoe indraiky mandeha avao da agny koa, fa iteo zany da ivavahana izy mba haharitsy miaraka amin'igny mpiara-miombonatoka amin'ny ny tanjonay zany dra hoe orakemba orangahy io dra mba sakafo isakatoandro engane mba maro ny sakafo azo dra mba hisy koa ny hariva, fa izy moa fa olombe ireo dra mba hoe ny tanjon'ireo zany dra hoe mba hoe sakafo fa tsy misafy hoe teo projet teo amboary fa hoe mba tanjon'ireo voalohany zany da mba hoe mba ho voky. Ao aorianan'ity androany ity mety mbola maro nefa ireo any ambadimbadika any sahirana, misy ivitoerana ve mety ahitana anareo manokana sa dia miandry an'izay fidinanareo ifotony zay? Tena misy maro, tena maro ny agnatin'ny hoe liste d'attente ao amin'izay mandeha igny tena maro fa 25 igny zao ny nalanay satria igny he zany ny afaka anohanay anazy, manahaka ny ilan'izao zany tena mbô maro mipetraky arika, fa engany zahay amin'ny herinandro amin'ny volana magnaraka arika da mety hoe mahita zahay mpiara-miombonatoky da mampitombo ny isegna amin'zahay mandeha igny da tena mahita maro, tena maro amintsika neto, ndray zoma igny moa tena hitavana anazy dia mba miezaky zany zahay mba hampiditra an'ireo agnatin'le programme. Ny hafatsinay dra ho sika tia manao asa soa aby ato Lagnaro dra misy ty ho afaky sika mifagnantona aminay dra miresaky sika na programme dra afaky atolosinao anay ny raha mampanantena zahay fa mafy sy zahay miahy anazy ho avy amin'ireo, fa da engany asika mba hiantso anay anareo mba hiaraky hifagnampy amin'ny mpiara-belona amintsika. Saotra. Voalohanteny aloha dia misaotra an'Andriamanitra antsika nahatanteraka an'izao ataontsika hoe tetikasa fijerenan'ireo vahoaka
tena marefo ary tena sahirana ireo. Isaorana koa ny ataontsika hoe ry zareo Fabrice Mivady moa zany zay naka an'izao initiative zao. Rehefa nifampiresaka zahay, rehefa niresaka an'le projet tamiko ireo dia tena mifanojo satria ao afara io zao hitanareo fa manomboka efa ho vita zao ty tragnambo zay ijeregnany sosialim-bahoaka zay, ka mifanojo agnatin'ny programanay mihitsy zany zao fijerenan'ilay ataontsika hoe vahoaka marefo zao, indrindra fa reo be antitra, ireo ataontsika hoe clé maina, ao koa ny clé maina eo ny vatana zany fa misy avao koa gn'ara-tsaina, dia agnaty isan'ny programa tena ho appuyevan'ny commune zany zay fijerena zay sosialim-bahoaka zay. Ka tafahoana ny tisiny manina zany zahay zao de hiara hiasa ary fagnometagna zany. Ny anomboana anazy aloha tigny toerana hitasika fa rehefa mitombo angamba ny isan'reto olona zay ho ampitsika reto de tsy maintsy hijery toerana atsika adapté moa zany hoe tena mifanaraka amin'ny isan'ireo olona zay ataontsika hoe bénéficiaire. Ty de tsy assistana, mety isy teneny zao hoe ino koa ty fagnomeza sakafo teo fa asa gn'omelo olo. Reto olo reto de olo tsy afaky miasa sasy satria izy hitanareo rakemba, clé maina, olo ataontsika hoe tena hoe fa tsy afaky manao an'izay projet arak'asa zay, ireo ny tena sahirana ary izy efa nitilina teny fotony zany, nijerena isa tokantragno mihitsy, fantatry fa tena reo le olo ataontsika hoe tena sahirana zany ary ny sisy azony atao de mangataky. De zay nahatonga an'izy mivady reto nametraka n'ity projet ty hoe andao jerena manokana mba au moins zany mba misakafo, satria fantatsika tsara fa rehefa misakafo tsara le olo de mba mahazo an'izay vitamine de mba mahazo fahasalamana. Hitaritsika ihany koa zao amin'ny fiaraha-miasa ery amin'ny hôpitaly, mety misy koa ny fijerena ny fahasalaman zareo reo, mety indraiky isam-bola ohatran'izay de atao suivi koa, zany hoe ezahatsika zany mba atao zay tsy ampiala le fahantrana zao tsara aloha fantatsika zay, fa kanefa kosa le dignité zany, le maha olona zany mba jerentsika zany reo havatsika zay tena mahantra ary tena sahirana reto, le maha olona zay zany ny tena hoe zava-dehibe eto. Ka zahay commune dia mampagnantena fa fagnometagna amin'ny lafiny rehetrarehetra mba ahafahantsika mijery an'ireto mpiarabelona amintsika reto ary agnatin'ny politikanay koa zany ary ho hita zao zavatra zao isaky ny tragnambo zay ho apetratsika. Nanay moa zany nieritreritra hoe sarotro moa ny mahandro fa ireo de isaorana mahandro zay, fa saika hoe ny zavatra nieritreretinay fizarana sakafo manta zany, fa am'izao moa zany misy an'ity projet miaraka amin'izareo ty, isan'andro zany zareo izara sakafo masaka eto ary farafahakeliny de intelo isan-kerinandro. Taoko fa zava-dehibe angamba zany ary isaorana an'izy mivady de miencourager zahay hitohizany zao tetikasa zao. Ny anay zany rehefa misy olo maka initiative na manana ataontsika hoe finiavana hampandroso amin'ny resaky sosialim-bahoaka zay dia vonona foana ny commune hanampy ary fanometanana. Zay angamba ny teny fohifohy avy ety aminay, fa dia mbola mafisoko ihany fa olona tena sahirana ary tena ataontsika hoe tsy manan-katao mihitsy reto ampiaina reto, indrindra mahabe antitra azy zay. Ankoatran'ny fanomezan-tanana ara-tsakafo zay, mety misy ihany koa ve mety tolo-tanana amin'ireo fitsirihana zay tena marefo eny an'elakelan-trano io nataon'ny commune urbaine de Fort-dauphin fanampiana n'azy mivady zay. Ho avy mihitsy zay ka. Tsika manko rehefa ametraka n'ity tragnambo ty de tsy maintsy misy ny recensement atao isam-pokotany hijerena an'ireo fianakaviana tena sahirana. Ka agnatin'ny manao foto-drafitrasa aloha tsika zao, de rehefa vita io dia mandeha amin'izay ny ekipa rehetrarehetra manao an'izay recensement ary zareo efa manana lista ihany koa, de ataoko fa hifagnampy ary ataoko hoe tena hifameno amin'ny asa zay apetraksika amin'izay fijerenan'ny sosialim-bahoaka zay, fa dia isaorana an'zareo mivady fa zay le mahafinaritra rehefa mba manao zany tsika commune de misy ihany koa vahoaka, misy olona tsara sitrapo manao, de igny zavatra anentanako atsika zany na fikambanana zay na olo mpandraharaha zay, tsika tsy voatery hiandriny avy any ivelany fa itsika samby gasy eto afaky mifagnampy, indrindra moa nareo ataontsika hoe opérateur économique, mpivarotro vary grossiste regny ohatra,
raha mba afaka magnampy manao tolo-tanana an'reto an'izy mivady reto dia efa zava-dehibe, na mitondra varigony raika renao zany dia efa zava-dehibe zay. Dia zay zany ny fanentanana hoe aoka sika zany samby hijery fagnomentanana, hijery an'ireto mpiarabelona amintsika reto. Ezaka zahay agnampy an'izy mivady reo avao koa. Mety toeky aloha misy asika androany fa ho hitasika ny fagnatsarana anazy dia mahazo toa misakafo aby. Taorian'izay nitsidika ny fivoaran'ny asa fanarenana ny Brown Voirie eto Mpamakiambato, izay tetika asan'ny commune Ambonivohitra Fort Dauphin ny ben'ny tanàna.